Ampifaliana tanteraka ry ava-malalisana mpanaraka izao fotoana manokana izao no hitsidiana ny tokantranonao. Manonona mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsiraray avy. Izao no fanambarana nataon'ny mpanoratra kristiana anankiray ao amin'ny boky Idiome Kristia pejy 9 paragrafy 7 hoy ny ambarany: raha mankasitraka ho taom-potsika isika, raha mifikitra amin'ny fahotana fantatra ninona isika, dia tsy hainao antsika ny Tompo. Fa ny fivavaka ny fotorotoro sy mangorakoraka dia ankasitrahana mandrakariva. Ka zao rehefa voahitsy ny diso rehetra izay fantatra dia mahazo mino isika fa ho valian'Andriamanitra ny fitarainantsika. Misy ota mbola mitapisaka avy ao anatinao, meteza ahafoy an'izany fahotana izany dia hiain'ny fitarainantsika Jehova. Andehantsika hivavaka ho an'ny rahalahy José ankehitriny. Vavaka isika. Andriamanitra tomponay tsara sy masina izay any an-danitra. Andriamanitra tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, antony izay hitalahoana sy angatahana ankehitriny ny famindram-po, ny famelan-keloka. Ary mangataka ihany koa mba hiainonao izao vavaka izay asandratra izao. Mamindrafo aminay Andriamanitra ho mamelany elokay, satria reny no hevitra mampisaraka anay aminao ka dia tsy miaino ianao. Araka ny fanambarana teo, raha mety hahafoy ny fahotana izay ka mitaraina aminao dia hiaino ary hamaly ianao. Kehitriny Andriamanitra mamelany eloko rahalahy José ianao, izay hoentina mbavaka kehitriny, miatrika ady mafy izy, miatrika aretina ary miatrika ihany koa ny tsy fananana asa amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mahery ny Andriamanitray, koa matoky Andriamanitra ho fahamindra fo aminy ianao. Koa ny olana izay ankeny atrehany ankehitriny dia inonay fa raha voavela eloko izy dia hovahanao izany. Mangataka ihany koa izay homeo asa izy Andriamanitra raha sitrakao. Ny aretina izay mangeja, mamatotra dia afao amin'izany izy, satria rehefa voavela eloko izay dia inonay fa hiainao an-danitra ianao ary hamaly an'izany araka ny haben'ny-drafonao. Matoky minao ary izahay no ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao dia andray valim-bavaka tsara indrindra avy aminao izany mpanomponao izany. Tononay asandratra izany vavaka izany nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.